Amin'izao farany taona izao ihany koa dia mikarakara hetsika goavana antsoina hoe Airtel Money Fun Night ny orinasa fifandraisan-davitra Airtel. Misy ihany koa moa ny lalao antsoina hoe Airtel safidy mpandresy izay anasana hatrany an'ireo mpanjifa ao aminy. Fampahafantarana misimisy kokoa ary. Airtel Money Fun Night io indray no hetsika goavana tolotra ity orinasa mpifandraisan-davitra Airtel ity ho an'ny mpanjifa sy ny vahoaka rehetra amin'izao farany taona izao. Lanonana manokana izay iarahana mikarakara amin'ny kintana production ary ho afanainy ireo mpanakanto isan-karazany toa ny Samuel, Marion, Izity, Fafa, Njakatiana, Yonja Tinondi, Princio, Faradrons, Big MG ary DJ maromaro any amin'ny trano filanonana maromaro ihany koa eto Andrenivohitra. Ny 7 Desambra ho avy izao no atomboka ny hetsika etsy amin'ny Carlton Anosy. Io marainy kosa no nampahafantarana izany ny ho an'ny mpanao gazety sy ho an'ny rehetra. Zavatra voalohany indrindra teneninay angamba aloha resaka insécurité no foanana amin'ny resaka Airtel Money satria araka ilay niteneniny efa niteneninay dradradradrainay hatramin'izay ianao zany tsy voatery intsony manatrika fety ka hitondra vola be fa amireto fety karakarainay miara-miasa amin'ny kintana production dia ny vola alohanao zany dia ataonao fialaran'ny Airtel Money daholo dia afaka mitondra vola ihany ianao raha tsy ampy anao ilay Airtel Money. Fa tamin'ity maraina ity ihany koa no nanolorana ny lokany ho an'ny mpandresy voalohany tamin'ny lalao Airtel safidy mpandresy izay mbola natokana ho an'izao farany taona izao ihany. Vola mitetina iray tapitrisa ariary amin'ny alalan'ny Airtel Money no natolotra n'Andriamatoa Razafindrahety izay mpandresy avy eto Antananarivo. Isaky ny 10 andro mofo dia isy ny mpandresy isaky ny faritany miampy any Taolaniaro. Izao fetin'ny asaramanitra izao Airtel dia manolotra fety ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsotra be izy Airtel safidy mpandresy. Izany hoe ny fandraisana anjara dia mampiasa Airtel na ianao zany manao transaction Airtel Money, manao SMS, manao appel na mampiasa internet 3,75 Airtel dia misy tanjona isan'andro mitrotravina izay azonao consultenao amin'ny étoile 141 dièse arakaraka ny fitomboan'ny fandaminao mampitombo ny vintana hosariana. Ary mampamiloka amin'izy io zany dia mitetina 100 millions d'ariary ary hatramin'ny 5 janoary 13 no farana le lalao. Misy loka marobe ao, ny loka voalohany fiara vaovao fa misy loka hafa ihany koa toy ny scooter, tablette tactile ary lelavola amin'ny alalan'ny Airtel Money. Ho an'ny Airtel Madagasikara moa dia tanjona amin'ireo hetsika rehetra ireo ny hanomezana fialamboly azo antoka ho an'ny rehetra sy fanomezana fahafaham-po ihany koa ho an'ireo mpanjifa ao aminy.